Raha ny tontolon'ny fahasalamana kosa no asiteny dia maro ireo ankizy indrindra ireo zaza no miditra hopitaly amin'izao fotoana ny vanim-potoana ny ririnina izao isan'ny tena mpahazo ny zaza moa ny aretina eo amin'ny taovam-pisefoana raha ny fanazavana mpitsabo iray fanadihadiana entin-drotsy rakotony iray ny eo amin'ny sarinitsiry Rakoto Arsan. Raha ny akamaroan'ireo zaza izay tsaboana eny anivon'ny hopitaly ho an'ireny sy ny zaza eto tsara lalàna raha nambaran'ireo mpitsabo dia vokatry ny aretina eo amin'ny taovam-pisefoana avokoa no isan'ny antony idiran'ireo ankizy ao amin'ny hopitaly amin'izao andro ririna izao indrindra no isehoany ireo trangana aretina ireo. Raha ny andro ririna izao zany dia rehefa taovam-pisefoana dia ankamaroany antony mahatonga ny zazakely miditra hopitaly fitopasana ao anatin'io mosery sy mipoaka mety mitarika sepitra mihitsy atao hoe ny atsasa-manila ny zazakely mitratyany isan'ny voalohany io zany satria matetika ny aretina taovam-pisefoana mety mikamisely foana dia zavatra tokony atao voalohany tokony mahay manodinona zaza latsaka amin'ny taona dia ilay diovina misera physiologika reny iny zany akamaroany efa mahay ny avokoa fa ho an'ny zaza mihoatry fotoana efa tokony hoe mahay manizina izy tokony ampianarina azy ampiriseny izy manao izay. Dia ny anankiray faharoa tsy tokony any satria mahatonga amin'ilay hoe sepitra dia misy trangana aretina maromaro miseho dia matsio tonga amin'izay sepitra hoe efa taraiky be zany dia tokony izy hoe manatina trom-pahasalamana foana raha vao hafahafa izy. Ankoatra ny aretina eo amin'ny taovam-pisefoana dia isan'ny mahazo ny zaza ihany koa ny areti-kibo. Ireo zaza voateraka ihany koa dia ahitana soritra aretina izay antsoin'ny mpitsabo hoe infection néonatale. Anisan'ny torohevitra izay omen'ireo mpitsabo moa ny tokony hanomezana sakafo ampy sy ara-dalàna ho an'ireo zaza fa isan'ny mahatonga ny aretina indrindra ny tsy fahampian-tsakafo.